Eo anatrian'izany rehetra zany nefa dia nilaza ny handray adraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filohan'ny repoblika andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha napita hafatra tao anatin'ny tranokala tao amin'ny YouTube moa zany marimarina kokoa tao anatin'ilay antsointsika hoe fotoam-bita zay no nivohitra tao anatin'ny fanoikevitra izay natao no arahantsika atao izao manaraka izao ary izay heviny zay. Rehefa namaky an'ireo valiteny sy ny setriny rehetra avy aminareo aho dia mahita fa maro tokoa ny toe-javatra izay tokony hitondran'ny filoha-pirenena fanazavana. Anankiray amin'ireo toe-javatra izay nanahirana antsika hatramin'ny volana janoary ny fiakaran'ny vidim-bary. Maro ny ampakapeo, misy ny kivy. Tsy magagy zany satria ny vary ny foto-tsakafontsika malagasy. Ka raha vao miakatra ny vidiny dia eny mihitsy miatra manaina. Hita miakatra ny vidim-piainana, ny vola eo am-pelantanana nefa tsy voatery ho arak'izay. Manomboka miveriny amin'ny laoniny zany zao, ary tsy tokony hisy ny fanahiana be loatra na eo amin'ny tahiry izay nanantsika, na eo amin'ny lalan-jotra izay andehanan'ny vary mianga avy any amin'ny tantsaha hatreo amin'ny tokantranontsika. Rehefa namory an'ireo mpandraraha isa-tsokajiny aho tamin'ny herinandro lasa teo dia mazava ny fototry ny olana fa ay ny tato anatiny ihany, zany hoe isika samy mpiray-tanindrazana ihany no mifampihinana ka mifanambaka. Nisy dia nisy ireo mpijirika mpanaraopaty araky ny fitentsika malagasy fa mialatsiny mampiasa an'izany fitenenana zany ka nananaroatra ny fisian'ny haitany sy ny loza voajanahary tamin'ny faran'ny taona lasa teo sy ny voalohan'ny taona ka dia nininana afombary nokasaina avoaka miaraka amin'ny tombony miaopapany ireny. Efa heninareo fa nisy ny fahatrarana ny vary amin'ny taoniny mihitsy, nisy nanafina ary naverina teo amin'ny tsena. Tsy azo ekeny zany. Ary laza tamin'ireo mpikirakirany vary ireo aho fa fanabitrina ny vahoaka no ataon'izy ireo ka nanome toromarika entitra ny amin'izay tsy maintsy ampidinana ny vidin'ny vary. Ny olana eto amin'ny firenentsika hatramin'izay taona maro zay dia zao, tsy mahavelo tena arabary isika, tsy maintsy manafatra vary isa-taona isika. Na ho an'ny mpamboly vary aza dia tsy mahatody taona ny vokatra satria eo amin'ny 4 na 5 volana eo dia rehefa avy eo lasa mpividy. Tiako koa ny milaza eto fa maro toerana nefa ny vidin'ny vary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nandritran'izay herintaona sy tapany na 2 taon'izay ka tsy tokony akabidy mihitsy na dia kely aza reny vary afarany ireny. Raha nytaremarika azo avy eo amin'ny faditseranana zao dia eo amin'ny 250 ka hatramin'ny 350 ariary ny kilaon'ny vary tonga automasina. Dia zay no ampitsika ny vidin'ny sarandalana no anampiana ny tombon'ireo mpivarotra dia tsy tokony mihitsy ho tonga amin'ny vidiny hoe 2,000 mihoatra zany eo ampanjara ny vidina vary. Tsotra ny hafatra izay ataon'ny filoha-pirenena amintsika rehetra hoe tokony tsy anahy isika fanaraka maso sy nao fanaraha-maso entitra momba an'io ary tsy ny vary ihany fa efa nomeko baiko ireo tompon'andraikitra mba hanara-maso ny vidin'ireo entana teny ilain'ny mponina andavanandro. Zany moa dia mba tsy akaran'ny vidim-piainana tafahoatra ka mba hifanatsahana amin'ny vidin'ny malagasy ny vidim-piainana. Vidim-piainana zay raha jerena dia miakatra kely no io antony io. Misy anefa ny ezaka izay anamavanana an'izany. Raha tsy ilaza aho afa-tsy ny vatsinankonana zay miparitaka amin'ny faritra maro. Zany dia anamavanana ny fahasahiranany ray aman-dreny. Ao koa ny cantine scolaire ny ampianarana sy ny sisa. Sika koa nefa dia tokony anaiky fa tsy maintsy karakaraina ny tatsapa-mokatra.